Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity lahady maraina fa 3 ny volana marsa ity fifaliana ao alehibe ana ihany koa ny mizara fahasoavan'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra n'ity maraina ity. Alohan'ny idirantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara indrindra be voninahitra mbola velom-pisaoranao izahay no amin'ny fitantananao sy ny fanambinanao ary ny fiarovanao anay. Tompo, mankasitraka ihany koa ny mbola ho ataonao ny fiainanay tsirairay avy, mino sy matoky izay fa miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra aso izay tianao eo amin'ny fiainanay. Ao amin'ny tenena Tompo fa voninkainanao izay anio, amin'anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fanomezan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Nalaina ny Jaona 7:20. Manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Mangorana ny zanany ety an-tany amin'ny fitiavana mahery noho ny fahafatesana ny fon'Andriamanitra. Amin'ny nafoizany ny zanany ka nandrotsahany tamintsika ilay fitiavan'Andriamanitra manontolo tamin'ny alalan'ny fanomezana anankiray. Amin'ny alalan'izany fanomezana izany no andraisantsika isan'andro ny fahatsaran'i Jehovah izay mikoriana tsy misy fetra. Ny voninkazo tsirairay miaraka amin'ny lokony mahafinaritra sy ny fofony manitra dia nomena mba hifalitsika amin'ny alalan'ny fanomezana io. Izy no nanao masoandro, izy nanao volana. Tsy misy kintana izay mandravaka ny lanitra ka tsy nohariny. Tsy misy hanina izay eo amin'ny latabatsika ka tsy nomeny mba hahavelona antsika. Misaotra eny amin'ireny zavatra rehetra ireny ny anaran'i Kristy. Nomena ny olombelona ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny fanomezana iray tsy haitononona dia ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra. Nofatsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hirotsahana izy ireo fanomezan'ireo ho amin'ny asan'Andriamanitra. Nampiray ny tenany tamin'ny taranak'olombelona tamin'ny fatorana izay tsy ho tapaka mandrakizay ny mpamonjy, tamin'ny nandraisan'ny toetra antsika. Manana firaisana amintsika mandritra ny mandrakizay izy. Hoy izy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomena ny zanan'ilay tokana. Tsy nitondra ny fahotantsika sy ho faty mba hosorona ho antsika ihany no nanomezana azy ho antsika. Nomeny an'ilay taranaka lavo izy. Natolotr'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana mba ho tonga anankiray amin'ny fianakavian'olombelona ary hita n'izany toetra maha-olona azy izany mandrakariva. Mba hanome toky antsika ny amin'ny fisainam-pihavanany tsy miova. Izany no antoka fa anatanteraka ny teny izay nataony Andriamanitra. Hoy izy hoe fa zaza niteraka ao anantsika, zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony. Nandray ny toetra maha-olombelona Andriamanitra dia ao amin'ny zanany ary nentiny ho any amin'ny lanitra ambony indrindra izany voarakitra ho amin'ny taranak'Andriamanitra ny lanitra ary ny taranak'olombelona dia voafihina ao amponin'ilay fitiavana izay tsy manapetra. Niondrika tamin'ny fanetretena tsy manam-paharoa Kristy mba hanandratana an'ireo izay mino ianao anatin'izany ao amin'ny hafanandratana azy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka hiara-mipetraka aminy eo amin'ny sezan'ny fiandrianany tokoa ny isika. Amen. Vavaka isika. Iranay tsara nizin-danitra mbola velom-pisoarana anao izahay noho ny amin'izany fitiavanao izany. Tao fitsapana isany andro isan'andro fa fitiavana lehibe tokoa no nomenao anay ary aoka tsy handalo amin'ny fisainanay fa hitoetra lalaom-ponay mba ahafahanay manana safidy tsara dia ny fanarahana anao. Anaran'i Jesosy, amen.